Ndao ndray raha ho resantsika ny eo amin'ny lafiny halatra fisolikina ary ny ihany koa asanjolahy isan-karazany izay misesisesy tato ato zay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha tsy fandriampahalemana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary ho arantsika izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Eo amin'ny asanjolahy tany Mandritsara tany tokony ho tamin'ny valora alina tamin'ny andro ny 1 Mey 2024 no voalaza ho nanapoaka basy vita gasy tao Anjoivola Mandritsara ity tovolahy fantatra amin'ny anarana hoe Lido ity. Nandray izany ny fokon'olona manodidina nisy raha teo ny antsovonjy izay nanakoako eraky ny tanàna ka voromaro ireo tovolahy izay matanjaka nitondra briky sy vato nitorahana ity lehilahy ity ary tsy navelan'izy ireo raha tsy efa tapitra hatramin'ny ainy noho izay fanapoahany basy vita gasy amin'ny fampiroroana ny manodidina izay. Midika izany fa tsy mandefitra amin'ny olony ratsy ny vahoaka any Mandritsara sy amin'ny faritra Sofia iny amin'izao ankehitriny izao. Vehivavy iray izay 70 taona indray tsy manambady mipetra drery maty nisy namono tamin'ny fomba feno bibiana izay tena mahatsiravina atao Ambotisakoa Sambolaza commune Mahambo district Fenero West ny sabotsy lasa teo iny. Avy nanetsa izy sy ny rahavaviny tamin'io andro io samy namonjy ny tokantranony rehefa avy eo. Vetivety teo anefa naheno azy ny antsovonjy eo ny rahavaviny. Rehefa nojerena dia izy efa feno ratra no hita. Tapaka ny ala ny tanany havanana, tataka ny sorony sy ny sofy ny havanana, voadidy ny valano ranony, rovitra ny firifa ny havia ary nipoitra ny atodohany, voatsindrona ny lamosiny ary tody hatrany amin'ny hazon-damosiny ilay tsindrona. Nisy vavolombelona nahita olona niazakazaka nandositra rehefa avy nandre antsovonjy eo ny manodidina. Tsara fantarina fa manana raharaha anankiroa mbola mandeha eny amin'ny fitsarana raha tompoko vavy. Ny iray mikasika ny aditany izay mampifanositra azy sy ny anadahany. Ny iray kosa momba ny fizaram-pananana eo amin'ny sy ny vadiny teo aloha. Ka eo indrindra no mahasarotra ny fanaovana fanadihadiana an'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao ary mbola ao anatin'izay manao fanadihadiana zay ny tompon'andraikitra any an-toeranany. Nanaitra ny maro ndray raha voantany vao nahita an'ity filazana fikarohana ao Antananarivo renivohitra ity satria fantatra fa karohina fatratra amin'izao fotoana izao raha zanajatovo sitraky ny aina Vatsoa izay 70 taona mpianatra eny Ankatso eny. Nataony telo moka ny volan'ny mpianatra izay mitentina 12 tapitrisa ariary. Raha ny fantatra dia vola saika hanaovana voyage d'étude tany Mahajanga andro vitsy lasa izay eo vola izay nataony tovovavy kely telo moka ity. Satria izy no mpitantam-bola ka io nakepony ny volan'ireo mpianatra rehetra izay nangonina teny aminy. Tovovavy kely izay tena mbola tanora eritreronya ary tsy misy nanampo azy hahavita an'izao zavatra izay nataony izao amin'ny fihinanana volan'olona izao. Nefa dia nanomboka teo tsy tapopoka izy sy ilay volan'ireo mpianatra ireo. Ka izay no antony nanaovana an'izay avis de recherche na ihany koa fikarohana izay navoaka ny police pirenena mahakasika an'ity tovovavy kely mpianatra eny Ankatso ity. Ka ny afatra tezao ary zory amin'ny lalany tokony izy hatrany ny ankizy ray aman-dreny fa tsy dia tsara loatra ny tahaka an'izao satria tsy vita nefa manala baraka tena dia mbola manala baraka ireo ray aman-dreny ihany koa ny adalany zaza izay tsy fantatra ny nanaovany an'izay vola be izay mitentina 12 tapitrisa ariary izay. Efa tena tsy kilalana ny ratsy amin'izao fotoana izao ary efa tsy mifidy sehatra mihitsiny izay resaka fisolokiana isan-karazany sy ny fangalaram-bola eto sy roa izay amin'izao ankehitriny izao ka iza tsony moa zany ny olona mba azo itokisana amin'izao fiainana efa tena mangidy izao. Efa nisy fotoana dia nanao fanambarana amin'izay fikarohana any Xavier Bersen di VV
ivoavy Paulin. Fantatra amin'izao fotoana izao fa voasambotra tamin'iny andro ny omaly iny IVV izay zodahany ivoavy Paulin. Gendarmerie-pirenena ao Menabe izay tariny Colonel Faneva no nasambotra azy. Raha zoina dia nampanantena ivoavy Paulin fa hanome folo tapitrisa ariary ho an'izay mahita an'ity IVV ity. Ny antony dia efa namoahany fitsarana didy fampisamborana ny taona 2024 io olona io saingy mbola tsy hita raha tsy vao izao. Voeloka higadra telo taona an-tranomaizina izy ary mandoa lamandy 100 tapitrisa ariary mantsy ity zodahany ivoavy Paulin ity. Nandovitra izy io ary izao voatra tehaka izao. Raha tsy hivina dia nanokafany ivoavy Paulin grossiste izay Boisson Star ny anabaviny mivady. Rehefa niroborobo ny tsena dia nasainy ilay IVV nandeha nitsangatsangana ilay vadiny izany hoe ilay nabaviny ivoavy Paulin. Taorian'izay dia nahorony ilay rangahy avokoa ny vola rehetra sy ny entana tao amin'ilay tsena ary nitsoaka izy. Ny afara tamin'ny fitsarana moa ny raharaha ary izao nanaovana fikarohana izao ka efa ela no nikarohana azy dia izao izy voatratra izao. Tena mampalahelo ny zavatra tahaka an'izao satria ianao ve vady ndefa mandranao tao an-trano ary nizodahanao izay mba niantra nareo mivady nanokatra an'izay resaka tsenam-barotra ary hita ilay tsena fa tena mba niroborobo izay dia ho marika ny fitiavana sy ny fifanampiana mba hialana amin'ny fahasahiranana. Nefa ny vady ndefa mandranao indray nosolokinao ary fitahinao anaovanao an'izay halatra ankolaka atahaka an'izay. Tena mba sendra ny lehilahy tsy vanona angambany no mahavita any zavatra atahaka an'izany. Izany ka tena lehilahy tsy matahotody ary mieritreritra fa tsy ho tratra mihitsy ny tiranamana ity tao anatin'izay adalana izay nataony izay. Raha toa ka tsy tiana ilay vady ao an-trano dia tokony nitsotra ny marina ary nisaraka rehefa tsy nahavita amin'izay fiarahana sy fanambadiana izay dia ny fampizara izay entana kely izay nananana teo fa tsy hoe mody nalefanao niala sasatra ny vadinao dia iny izy fa lasa iny dia lasa indray ianao nangorona entana rehetra tao sy ny vola rehetra izay nitediavinareo tao anatin'ny fotoana maro. Nefa tadidio fa tsy anao irery ireny vola ireny tsy vitan'izay fa tsy anareo iny vola izay nampiasainareo iny fa ny any zodahanao izay mba niantra anareo amin'izay hoe fitiavana fianakaviana mba samy ho tafita izay. Tena mendrika saziana ny olona tahaka an'izao ary tsy azo itokisana intsony mihitsiny raha toa ka mahatratra na ihany koa sendra mba mahita ny olona tahaka nitony nataony raveve itony. Izay no masaka azona roso tao anaty vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy sotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.